Bonjour, bonsoir adolona antsika rehetra manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Vaovao maresaka, ao amin'ny tompo maresaka. Eny mbola ao anatin'ny fampianarana ihany tsika. Ny Apokalipsy toko faha-efatra ambin'ny folo, mbola eo amin'ilay hafatry ny anjely voalohany, ary sitrapon'Andriamanitra dia farantsika amin'ny teny ity izany hafatra izany dia itsofotsika amin'ny hafatry ny anjely faharoa. Mialohan'ny zavatra reny dia anasantsika indray ary hivavaka isika. Petratsika ampelantan'Andriamanitra izao fotoana izao, aran'i Jesosy. Tompo iray masina sy tsara indrindro, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao izay raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry. Halleluia, halleluia. Misaotra raha efa mbola nomenao fotoana izay miteny ity. Afana indray hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Mikasika ny amin'ny fahatahorana anao. Ny amin'ny antson'ilay anjely voalohany, ny amin'ny iankohofany eo anatrehanao. Satria ho avy ny andro fitsarana. Ka dia karay ny fanahinao ny hanokatra ny fonay ny sainay mataranay ny sitraponao. Aoka ny fanahinao no andresy lahatra anay. Ka dia tantany izay raha eo amin'ny fahamarinanao rehetra, sorato am-ponay ny lalànao ary ataovy ao an-tsainay. Koa dia manamasinanay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Izay rehetra nefa Tompo dia mpanota ihany. Tsy mendrika na dia niantso ny anaranao izy kanefa fahasoavana no nataona taminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Araka ny teny apôstôly Paoly manao, iza no nafaka anay amin'ny teran'ity fahafatesan'ity Kristy no efa maty anay. Ary ianao Jesosy nefa miteny manao hoe raha ny zanaka no nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Koa entinay ampelantananao Jesosy, entinay eo tongotrao. Ny heloka sy ny tsy fahamarinanay rehetra izay vitanay teo anatrehan'ilay Andriamanitra iray. Mifona raha eo izahay ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mpanompo tsy mahasoy izahay. Mifonany amin'ny teniteny foana izay nivoaka ny vavanay. Mifonany amin'ny fitondrantena izay ataonay tsy araka ny sitraponao. Mifonany amin'ny zavatra izay eny ny sofinay, nahita ny masonay, natafiditra tao an-tsainay ka ratsy teo anatrehanao. Mifona raha io ny amin'izay nataonay ka mbola nandikana ny lalànao. Afao izay Tompo amin'ny tsy fahamarinana sy ny fahotana rehetra. Mangataka aminao izay Jesosy, toy amin'ny ranao izay ho afam-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Aroka ny fanahinao raha hitantananay ho amin'ny marina rehetra ary ny marina nafaka anay tsy ho andeva. Dia aoka ny fanahinao raha hanamasina anay sy aloha lalana anay. Hitantananay ho amin'ny marina rehetra. Ary izao fotoana izao raha dia petraka feno eo ampelantananao, aoka ny tsy hananan'ilay raha tsy fahefana izao nandeha kely azy. Fa ny asan'ny devily Satana izay entina manakana anay, tsy haino izao fampianarana izao, na hampita izao fampianarana izao, na hanakanana izao fampianarana izao tsy handeha. N'inona asan'ny devily ihany koa entina manafika anay amin'ny lafim-piainana rehetra, na ao an-tokantrano na any am-piasana, na amin'ny fiainana rehetra. Indrindra moa izay mihaino ity fampianarana ity. Sy asan'ny devily entina manafika anay, dia rohana amin'ny anaran'i Jesosy ary levonina amin'ny fofonay ny Kristy, ny anaran'i Jesosy. Rafy Satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny lafim-piainana rehetra, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao, na amin'ny fampitana izao fampianarana izao. Efa levony Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahan'i Jesosy amin'ny fofonay. Asandratra hiavy ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao. Halleluia, halleluia. Dia ampelantananao koraiko ny ametrahanay ny fiainanay, indrindra amin'izao fiainana sarotra izao. Karaha ny vidim-piainana izay miakatra isan'andro. Andriamanitra, hoy ny teninao manambara manao hoe ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao ihany. Dia teza raha io ameny ihany na sahaza ho anay tsirairay avy anena. Dia teza raha io hitay anay nenao, na ny lamba izay hotafianay, na ny hohaniny sakafo izay hohaninay, na ny trano izay lofanay. Ka dia taio izay Tompo na miditra na mivoaka. Aoka ampelantananao izay ka tsisy arombaka izay ampelantananao. Taio ny fahasalamana Andriamanitra,
ka mety izy ianao amena hery sy tanjaka ary fahasalamana ka ninina aretina mahazo anay any amin'ny toeram-pitsaboana nao tokantrano na iza misy anay ka marary izahay dia nohy Andriamanitra ny fitarainanay amin'ny toerana izay misy anay io ary ho an'ireo izay miara-mivavaka amin'izao fotoana izao io ka manonona ny aretina izy eo an-tsainy ao na ombavany na mametra tanana amin'izay faritra marary azy ka ninona tompo marary azy amin'izao fotoana izao na ninona aretina izay ametrahana tanana amin'izao fotoana izao dia aoka Jesosy io ianao ny hanasitrana noho ny amin'ny diakapoka taminao ka malivavaka ianao. Aoka Jesosy io ilay diakapoka taminao ny hanasitrananao izay marary rehetra amin'izao fotoana izao dia ho sitrana izy araka ny hamben'ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Fa ny teninao manambara manao hoe ainin ny zavatra rehetra. Dia ankehitriny iray io raha hianatra ny teninao izahay ary dia mitenena raha efa voninkazo izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Irosoaritsika raha hijeritsika zany ny lesona izay nijanonantsika farany dia tsara angamba raha averenantsika vakiana kely fotsiny ilay afa-tsy ilay anjely voalohany zany ilay Apokalipsy 4:20 dia ny andininy 7. Vakitsika izy io amin'ny anaran'i Kristy. Vakitsika mihitsy hatramin'ny andininy 9 tsy maninona. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe mahatahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy eo anoloana izay nalao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ty anjely voalohany ty zany nanao hoe nanao tamin'ny feo mahery hoe mahatahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy eo anoloana izay nalao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Dia efa tafiditra moa tsika zany zavatra niresantsika dia efa niresaka tsika mikasika ilay hoe iza ny tokony hankofana. Andriamanitra irery ihany ny tokony hankofana. Maninona izy no hankofana? Satria izy no nahary atsika ary raha tsy izy dia tsy nisy itsika. Izy no nahary ny zavatra rehetra. Eny na ny fofinaina izay anananao aza, na ny masonao izay mahita io aza, na ny hery hoentinao miasa io aza, raha tsy Andriamanitra io dia tsy nitsinona ihany ianao fa izy no manome any zavatra rehetra any. Ka izay mahatonga azy hoe mendrika ny eo an-jaina, mendrika hiankohofana, mendrika omem-boninahitra. Dia ilay fiankofana sy ny fivavahana amin'Andriamanitra, ilay fivavahana amin'Andriamanitra zany dia zao hoe io zany tsy resaka hoe fiankofana ihany fa fiderana koa satria izay ilay zavatra teneniny teto manao hoe mahatahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Zany hoe Andriamanitra zany mendrika lohajaina sy mendrika omem-boninahitra. Ka ny zavatra hojerentsika dia hoe ahoana ary nataon'ireo mpanao salamo ny amin'izany hoe fivavahana amin'Andriamanitra zany sy fiderana an'Andriamanitra zany hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Dia hojerentsika mikasika an'izay zavatra izay manao hoe mifanaraka amin'izay ve ny zavatra ataontsika sa tsy mifanaraka amin'izay zavatra izay. Satria aoka ny soratra masina ihany no anome valiny antsika mikasika an'izay hoe ahoana ny fomba fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha, ahoana ny fiankofan'izy ireo sy ny fivavahan'izy ireo ary ny fanandratan'izy ireo fiderana teo anatrehan'Andriamanitra. Move mitovy amin'izay ny zavatra ataontsika izany. Jerentsika ty amin'ny Salamo 5:50. Salamo 5:50. Jerentsika kely zay a. Salamo 5:50. Dia zao ny zavatra niteneniny ato. Alleluia! Mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny. Midera azy no ny asany lehibe. Midera azy araka ny habeny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Midera azy amin'ny valisy ny lokanga. Midera azy amin'ny ponga tabaka sy ny dia. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsina maneno. Midera azy amin'ny kipantsina tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina sa midera an Jehova. Halleluia! Dia eo amin'ilay andininy voalohany dia izy alleluia, mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy amin'ny abakabaky ny heriny. Midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny.
amin'le fahefan'andriamanitra amin'le izy pary atsika amin'ny heriny sy ny fahefanny amin'ny zavatra izay ataony amintsika isan'andro dia omeo voninahitra izy dia raha ho izy ankalazao izy dia hoy izy aleloia mideran'andriamanitra ny dikan'le hoe aleloia inona moa ny dikan'le hoe aleloia ny dikan'le aleloia dia hoe voninahitra ho an'andriamanitra dera ho an'andriamanitra zany hoe fideranan'andriamanitra zany ny atao hoe aleloia ka le fideranan'andriamanitra zany dia zao hoe izy io zany amin'ny vavanao miteny manao hoe aleloia satria jereo amin'ny andininy fahenina dia hozy izy aoka izay rehetra manam-pofinaina samy mideran'i Jehova aleloia zany hoe mideran'i Jehova amin'ny vavanao aleloia voninahitra ao an'andriamanitra ary le afatra ny anjely voalohany dia miteny amin'ny feo maheriny ny tenana n'le anjely voalohany an'io afatra io dia aleloia fanontaniana mipetraka dia ty moa atsika ao am-piangonana io amin'izay misy atsika io zany manao an'izany hoe aleloia zany matetika mantsy raha vao manao an'izany ianao dia ohatrany hoe ny sekta ny manao an'izany fa nga ny aleloia natao an'ny sekta ny aleloia natao fideranan'andriamanitra fa tsy natao an'ny sekta ka raha ohatra ianao amin'ny fiangonana izay misy ianao tsy manao an'izany aleloia zany dia manontania tena hoe iza ny andriamanitra tomponao zany iza ny mendrika eo miamboninahitra ary rehefa mideran'andriamanitra ianao dia ahoana ozy izy midera azy izy no ny asany lehibe eo le amin'ny fahagagana izay ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro fahagaganany amin'ny fofinaina izay miny atsika fahagaganany amin'ny rivotra iainantsika fahagaganany amin'ny zavaboary izay miny atsika ny sakafo izay miny atsika ny tontolo izay iainantsika midera azy no ny asany lehibe midera azy araka ny habeny voninahiny midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara amin'ny tsompetra zany midera azy amin'ny valisin'ny lokanga midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny di amin'ny di koa zany ianao mideran'i Jehova midera azy amin'ny zava-maneny tendrena sy ny sodina midera azy amin'ny kipantsona maneny midera azy amin'ny kipantsona tsara feo amin'ny karazana instrument de musique zany dia iderahanao n'andriamanitra zany rehetra zany amin'ny amponga tapaka sy ny di izy fa io nefa dia zao amin'ny mezana iny voninahitra ho an'andriamanitra zany hoe ao anatin'inona zany ny anaovanao an'io koa tsy hoe mideran'andriamanitra ianao dia ataonao fatifatany koa izy eo amin'ny kipantsona maneno amin'ny di sy ny amponga tapaka fa ao anatin'ny fahamasinana koa izy io satria rehefa mivavaka amin'andriamanitra ianao dia zao hoe mahatahorana ka ome voninahitra izy le fahatahorana zany no mandeha aloha inona moa le fahatahorana le fanomezana ajany an'andriamanitra fanomezana asiny an'andriamanitra ary le fahatahoran'andriamanitra dia zao eo ambanin'iny zay eo ambanin'ilay lalàn'andriamanitra sy ilay tenin'andriamanitra ny anaovanao an'izay fa tsy hoe anaovanao fatifatany koa zay zavatra zay ao mantsy ny zavatra misy dia zao any am-piangonana ny fiangonana zao amin'ny fiangonana evangelika rehetra zany dia efa mampiditra ohatra hoe misy hira manao rapy eo am-piangonana mihira rapy eo am-piangonana ahoana fanontaniana mipetraka dia hoe ny rapy ve natao hiderana an'andriamanitra za miteny antsika fa ny mozika rapy raha sendra mihaino ianao migadokirany rapy reny ianao hoe misy mihira reny dia izay foana izy na resaka drogy na resaka violence na resaka vola na resaka teny ratsy sy zava-poana ary zava-betaveta sy fanopana sy faniratsirana zany ny zavatra ao anatin'ireny dia nefa zany le mozika rapy zany le gady iny ampiasainao hiderana ora olona hideran'andriamanitra yo Dieu est bon dia manao ny fomban'ny hideran'andriamanitra ve ianao dia ataonao zao ny tananao sy ny karazany tsy fideranan'andriamanitra mihitsy zany fa rehefa manao amin'ny ady ianao ao izy any amin'ny salamy 4:7 miankofy eo an'andriamanitra ozy izy amin'ny fiangona masina ozy izy zany hoe anatin'ny fahamasinana zany ianao mideran'andriamanitra zany na ihany koa le resaka le hoe eo mantsy izy miteny koa hoe mideran'andriamanitra ozy izy amin'ny diany koa
ka le refaka madia koa ianao tsy hoe manao fandimy tsy fitanjahana ohatran'ry le manipy fitombenana sy ny karazany ireny zany na hoe mampiseho fitanjahana rehefa mandia satria miakatra daholo ny rehetrarehetra sy miseho daholo ny forme rehetrarehetra miakatra ny zipo zany miakatra ny zipo dia miseho ny forme sy ny sisa sy ny sisa na hoe manao akanjo manify kely sy ny sisa tsy mety zany fa rehefa midia zany dia eo anatin'ny fahamotinana ao anatin'ny fahamasinana koa nanao an'izany eo anatrehan'Andriamanitra izany dia ny zavatra misy anefa dia ity ireo instrument de musique ireo zany na ireo zava-maneno ireo dia tokony ho ampiasain'ireo any amin'ny toerana hivavahana zany hankalazana an'Andriamanitra ny zavatra voatanisantsika teo ireo inona mety instrument de musique misy dia hoentinao mananatra an'Andriamanitra zany zay zavatra zay ny zavatra misy anefa dia ity any fiangonana lehibe na fiangonana ara-tantara dia izao hoe ny zavatra ampiasaina any orgue na piano na ohatra mety hoe gitara ohatra rarary zany hoe gitara zany fa tsy mampiasa zany hoe trompetra tsy mampiasa zany hoe batterie zany na hoe ampongatapaka sy ny sisa sy ny sisa ny hoe karazana instrument fa dia piano na hoe orgue zany zavatra midoladola ohatra malandilandy zavatra misy fiangonana zay raha dia manao an'izao mihitsy rehefa mira ianao anatin'ilay fiangonana dia mangina dia mangina dia ohatran'ny namano rehetra dia ohatran'ny olona voapaty nefa hoe mankalaza an'Andriamanitra mankalaza an'Andriamanitra anatin'ny fifaliana anatin'ny firaviravona zany ianao rehefa mankalaza an'Andriamanitra izany zavatra tokony atao zany hoentina any am-piangonana zany izany zavatra izany fa ny zavatra misy mantsy dia reny fitaovana reny zany reny zava-maneno reny dia zao any amin'ny spectacle n'izao tontolo izao reny no any ampiasaina any amin'ireny mpira malaza n'izao tontolo izao reny no ampiasaina dia rehefa mijery spectacle izao tontolo izao mijery mpira malaza reny tsy fantatro izay mpira malaza io izy daholo mpira malaza ny Madagasikara ohatrany hoe Maleo tsy fantatro misy karazana mpira be dia be zany hoe mety hoe mampifalifaly sy miraviravy zany aty Petramaso misy an'ny Céline Dion sy ny sisa sy ny sisa dia rehefa mandeha le hira dia faly le vahoaka dia mietsika ny tanana dia mihira dia mitehaka manome mankalaza mitehaka mafy le mpihira io zany dia nefa tsika rehefa any am-piangonana dia croiser les bras tsika zany any am-piangonana tsy manao an'izay zany tsika any am-piangonana fa asiana mikombona ny tanana tsy mankalaza an'Andriamanitra any amin'izao tontolo izao no ankalazaina izao tontolo izao fa Andriamanitra tsy ankalazaina nefa am-piangonana koa zany ianao mila miteha-tanana koa ianao midera an'Andriamanitra hitantsika eo moa zany ao anatin'ny fitehafantanana koa hideran'Andriamanitra ho jerentsika kely eo mikasika an'izay zavatra zay dia ireny fitaovana ireny zany tsy ampiasaina any am-piangonana ary ny sasany ary fiangonana sasany dia miteny mihitsy hoe fiangonana ino izy ity fitaovana diabolika ireny tsy azo ampiasaina aty am-piangonana ireny fa ho an'izao tontolo izao izao vao manamarina an'izany ny Salamy 110 fa tsika no manao an'izay zavatra zay zany fa rehefa mankalaza zany dia tena hoe am'fono sy ny sainao anatin'ny fiderana anatin'ny firaviravona jereo nge ty amin'ilay Salamy 720 araka le nambarantsika teo raha jerentsika kely mikasika an'iny le hoe miteha-fantanana koa rehefa mankalaza an'Andriamanitra zany dia hoe mila miteha-tanana mitehaka ihany koa dia ahoana izy andininy voalohany sy ny faharoa miteha-fantanana ary firenena rehetra miobio an'Andriamanitra fa Jehova no avy indrindra ka tokony hatahorana mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy miteha-fantanana ary firenena rehetra miobio an'Andriamanitra Andriamanitra zany no omena voninahitra Andriamanitra ny obiana Andriamanitra no hiteha-fana tanana dia fa manino fa Jehova no avy indrindra ka tokony hatahoraka mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy Andriamanitra zany no mendrika andraizany haja zany omena voninahitra zany hiteha-fana tanana ankalazaina zany dia aiza koa ianao mahita an'izany hoe fiteha-fantanana zany any fiangonana-dehibe ireny ianao tsy miteha-tanana ao am-piangonana fa any amin'ireny hoe fiangonana zandry na antsoina hoe sekta ireny no mitehaka tanana
ka ny fitehafantanana tsy natao an'ny sekta, natao an'ny fiangonana zandrany, fa natao hiderana an'Andriamanitra. Ary ny tenin'ny soratra masina teo dia zao hoe aoka izay manam-pofinaina izy hideran'i Jehova. Ny olombelona rehetra zany ny tokony hideran'i Jehova, naiza toerana misy azy, ary te-hafantanana mihitsy zany hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra no mendrika hite-hafantanana izany. Ka misy ny fiangonana zany mite-tanana, fa misy ny fiangonana zany tsy manao izany ary manakana mihitsy ny membre ho aminy tsy hanao an'izany. Arak'ilay filazana teo manao hoe any amin'ny sekta manao an'izany fa tsy aty. Dia rehefa tsy manao anao dia iza maka ilay voninahitra, ny devoly no maka ilay voninahitra any amin'ilay hira spectacle n'izao tontolo izao reny. Ary ilay olona zany rehefa tena mijery an'ireny spectacle reny dia lasa en harmonie zany amin'ilay mpihira zay akafiziny eo zany, tena makamamy izy dia tena folo manontolo, ny folo mitepo, ny tanany mitehaka, mioby. Ary ny akamaroany ara lasa idôlatria mihitsy ara le izy. Inona moa le idôlatria? Lasa sampy. Satria le inona filazana le izy lui c'est mon idole, hoe tena idole, lasa sampy le izy. Zava-doza zany. Ka ny fotsika sy ny saitsika dia ho an'iza? Ho an'Andriamanitra zay pary atsika. Amin'ny mampahary azy dia zao tsy idôlatria mihitsy zay zavatra izay na hoe sampy, satria Andriamanitra no nary atsika. Fa raha olombelona no ometsika voninahitra ankalazaintsika fa tsy Andriamanitra dia lasa sampy zay, satria manompo ny zavaboary tsika amin'izay fotoana izay, araka ny efa niresantsika zany mikasika an'izay. Dia raha mijery koa tsika, satria izay mantsy ilay resaka hoe ety-tany, ka ahoana indray ary ny fisehon'ny fiderana io any an-danitra? Ahoana ny fisehon'ny fiderana io any an-danitra? Jerentsika kely eo amin'ny Apokalipsy 7:20. Dia vakitsika ny 1:1. Rehefa afaka izany dia nareo ohatra ny feo nivoaka betsaka tany an-danitra aho nanao hoe Haleloya! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia ho an'Andriamanitsika. Ary rehefa afaka izany dia nareo ohatra ny feo nivoaka betsaka tany an-danitra nanao hoe Haleloya! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia ho an'Andriamanitsika. 7. Dia niteny fanondroana ireo hoe Haleloya! Ary nisetroky ny tanàna niakatra mandrakizay. 7. Ary ny lolona 420 sy ny zava-manan'aina 4 dia niankohaka ny vavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ka nanao hoe Amen! Haleloya! Inona ny zavatra ataon'ireto any an-danitra reto? Ny zava-manan'aina 4 eo alohan'ny seza fiandrianana, ny lolona 420. Rehefa afaka izany ozy izy dia nareo feo ohatra ny voaka betsaka tany an-danitra nanao hoe Haleloya! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery ho an'Andriamanitsika. Ny vahoaka betsaka tany an-danitra zany nainoana feo nika mafy nanao hoe Haleloya! Dia namaly fanondroana izy, niteny fanondroana dia niteny fanondroana hoe Haleloya! Dia eo amin'ny 4 dia nanaraka koa ny olona 420 sy ny zava-manan'aina 4 niankohaka sy ny vavaka tamin'Andriamanitra mipetraka eo anoloan'ny seza fiandrianana ka nanao hoe Amen! Haleloya! Dia io le zavatra tenantsika hoe Haleloya dia hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, ny dera ho an'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe nanao Haleloya any izy, fa nampiarahana mihitsy le olona 420 sy ny zava-manan'aina 4 nanao hoe Amen! Haleloya! Zany hoe ny any an-danitra zany manao Haleloya. Manao Amen! Haleloya! Rehefa any am-piangonana ianao, fiangonan-dehibe tsy manao Haleloya zany fa Amen ny atao any. Fa any amin'ny fiangonana zandrany ianao no mahaino an'izany hoe Haleloya zany. Dia tafiresaka tamina pasteur anankiray, pasteur na fiangonana lehibe anankiray izy ity. Dia miteny manao hoe jereo nge voalazan'ny Apokalipsy io hoe tsika tokony manao Haleloya. Dia ahoana ozy izy? Jereo tsara ozy izy fa any an-danitra nge no manao an'izany.
eo zany ianao mba satria izy manao no tsy manao aleloia izy sady tsy manao aleloia ny fiangonana misy azy no tsy manao aleloia izy de manamaritena izy de manao hoe rehefa tonga any an-danitra hoy ny vao manao aleloia nefa inona ny zavatra hitantsika tary amin'ny mpanao salama aleloia midera an'Andriamanitra ozy izy mevoninahitra izy midera azy amin'ny abakabaka ny voninahiny ozy izy zany hoe ny mpanao salama rehefa manao an'izany hoe aleloia zany tsy hoe any an-danitra ianao manao zany satria ny dikany hoe aleloia de hoe fiderana an'Andriamanitra ka zay manam-pofinaina de aoka hideran'i Jehova ozy izy zay manam-pofinaina zany aoka anao hoe aleloia fa tsy hoe any an-danitra ianao vao anao an'izany ka raha eto ary ianao tsy mahavita manao an'izany ahoana ny ahafahanao manao an'izany rehefa tonga any jereo ihany koa aty amin'le toko faha 9 eo ihany teny andininy fa 5 sy ny fa 9 tapany voalohany ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe mideran'Andriamanitra nareo mpanompony rehetra de nareo zay matahotra azy na ny kely na ny lehibe iza ny tokony hideran'Andriamanitra ny mpanompony rehetra de zay matahotra azy inona le antso mikasiky ny afatry ny anjely voalohany matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy ka eto zany de miteny izy mideran'Andriamanitra nareo mpanompony rehetra dia nareo zay matahotra azy na ny kely na ny lehibe raha matahotra an'Andriamanitra zany ianao de mideran'Andriamanitra manao hoe aleloia fa tsy hoe rehefa tonga any zao ianao de fa manao an'izany aleloia zany de toy izany amin'ny andininy fa 9 tapany voalohany dia nareo feo tahaka ny any vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondroan'ny ranobe ary tahaka mikotrokorana mafy nanao hoe aleloia satria tonga le antso nanao hoe mideran'Andriamanitsika nareo mpanompony rehetra dia nareo zay matahotra azy na ny kely na ny lehibe ozy izy de rehefa nandre zany antso zany de nanao de nareo fetaka ny vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondroan'ny ranobe ary tahaka ny mikotrokorana mafy nanao hoe aleloia zany hoe tiana firedonana mafy zany hoe jereo nge le onja vao maraina iny rehefa raha ohatra ianao efa tany amorontsiraka zany le maraina iny ianao akaiky ranomasina ny toerana misy anao na hoe mandeha ny akaiky ny ranomasina anao de enonao ny figodanana iny ranomasina iny amin'ny fotoana mangina be iny tafiky ny firondroan'ny ranobe ozy izy sy tahaka ny any vahoaka betsaka zany hoe anatin'ny firedonana mafy zany ny anaovana an'le hoe aleloia ka raha ohatra zany ianao tsy matahotra an'Andriamanitra satria zay le teny teo hoe ianareo mpanompony rehetra dia ianareo zay matahotra azy na ny kely na ny lehibe reo zany no manao le fiderana nareo no manao aleloia ka raha tsy matahotra azy zany ianao de tsy manao ianao zany tsotra ngeny valiny fa raha matahotra an'Andriamanitra zany ianao de manino de manao aleloia ianao zany ka le fatahoran'Andriamanitra zany eto de zao hoe mahay ihany koa mideran'Andriamanitra mahay ihany koa mankalaza an'Andriamanitra amin'ny feo mahery manao hoe aleloia manao hoe amen manao hoe amen aleloia inona ny dikany aleloia voninahitra ao an'Andriamanitra fiderana an'Andriamanitra inona ny dikany amen ho tanteraka tokoa ny zany dia ao anatin'ny fifaliana sy ny firavoravona no anaovana an'izay zavatra zay zay ahoana izy andininy fa 7 tapany voalohany aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka amin'ny voninahitra azy aoka isika hifaly sy ho ravoravo izy ka amin'ny voninahitra azy zany hoe anatin'ny fifaliana sy ny firavoravona zany no anaovantsika an'izay zavatra izay ka zay zany le izy manao hoe ny antony fisitsika zany de noho i Andriamanitra irery ihany satria izy no mpahary atsika ary ratsy izy de tsy nisy tsika ary amin'ny maizy nahary atsika de zao hoe miankina aminy tsika ny amin'ny zavatra rehetra izy no manome hery atsika averiko tsara izy no manome fahasalamana atsika izy no manome fivelomana ao atsika ao mantsy betsaka no miteny hoe amin'ny herin'ny tenako no afahako manao an'izao no niezaka ataoko manao an'izao fanahy ninona zavatra ho ataonao rehefa tsy Andriamanitra ny manome hery anao manome fofona anao manome fahasalamana anao fahanao manao an'izany rehetra zany na
gainao afaka manao niny na trano ipetrahanao izany Andriamanitra mbola mameny zany anao ka ilay Jehova zany zay mendrika ankofana mendrika ioderaina mendrika atahorana mendrika ivavahana dia zao hoe izy no nahary atsika ka mendrika azy izany raha mivavaka amintsika miankohika eo anatreny manome voninahitra azy mandeha araka ny lalàny sy ny fitsipiny izay ilay atao hoe fahatahorana an'Andriamanitra. Ka zay zany ny lesona mikasika ilay resaka hoe famoronana hoe Andriamanitra no mpahary atsika itsika dia asan'ny tanany ihany ka izay ny antony mahatonga tsika miankohaka sy mivavaka eo anatreny dia araka ilay teneny ny toizany manao hoe mahatahorana Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofa ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ranomasina ary ny loharano zany hoe tonga zany ilay fitsarana ho avy fitsarana io ka zao alohany zany fitsarana zany ho avy dia ny antson'ilay anjely voalohany eto dia zao hoe mahatahorana Andriamanitra ka ome voninahitra izy miankofa eo anany lohany mba tsy azo atsika zany fitsarana izany mba tsy azo atsika izany fitsarana izany ary manomboka eo amin'ny 550 amin'ilay 410 tsika dia iresaka ny fitsarana io tsika manomboka eo amin'ny 550 ka ho an'ireo izay maty zany kanefa niankohaka teo ny lohan'ny bibidia nandray ny marika ny bibidia fa tsy nandray ny marika an'Andriamanitra na niankohaka teo anatren'Andriamanitra dia zao hoe efa mandray ny valin'ny fisasarany sahady zany izy ny amin'ilay fitsaran'Andriamanitra ho an'ireo izay tsy mino ho an'ireo izay tsy mety haino na milaza manao hoe izay tsy nahafantatra dia tsotra ny valiny io zany tsisy exception tsisy azo ialahan-tsiny io araka ilay voalaza ny amin'ny Romanina satria ny herin'Andriamanitra sy ny fahefany sy ny fahalebiazany dia efa natao ho hitantsika sy rentsika hitantsika amin'ny zavatra rehetra izay nataony amin'ny fahagagana sy ny fahalebiazany izay misy eo amin'ny fiainantsika isan'andro ary efa rentsika ihany koa zany fa tsika nanetsy tadiny tsy andre izany na nahita ihany koa tsika zany hafatra izany fa nanampy mafy tsika satria nyrao dehibe bakintsika ka hiala amin'izany filantsika sy mifanindrentsika izany dia safiditsika hoe ty ihany ny lalana ataoko zany hoe tsy azo ialahan-tsiny ianao amin'izay zavatra zay zany satria izay momba an'Andriamanitra rehetra dia efa naseho antsika sy miariary antsika ahoana izy any amin'ny Osea ihany 4:1 Osea 4:1 aty amin'ny testamenta taloha tsika Osea 4:1 dia ahoana izy ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana satria ianao efa nandany fahalalana dia mba hovaliako kosa tsy ho mpisoroko intsony ary efa nanadiny lalàn'Andriamanitra ianao ka tsy mba ho adinoko kosa ny zanakao inona moa hoe tsy noadinoa ny araka ny nanontany eo amin'ny 7 izy no miteny an'izay ka zay ilay izy manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana satria efa nandany fahalalana izy reo olombelonao efa nasehonao no marina dia ny anaraka ny lalàn'Andriamanitra sy ny fahamarinana kanefa ianao nanino mandany zany ianao fa ny momba an'Andriamanitra dia efa naseho sy miariary aminao Andriamanitra no mampiseho zany amintsika amin'ny heriny sy ny fahefany lehibe amin'ny iraka izay irahany amin'ny hafatra izay hoentin'ny mpanompony ireny fa tsika ny tsy mino zao tonga atao tokantranontsika indray zao hafatra zao raha mandray tsika ny antso dia nanao ahoana dia efa manino tsika zany miaro ny tenantsika tsy ho tratran'izany fitsarana izany satria manomana no avitsika isika hoe Andriamanitra no ivavahako izy no atahorako
ny lalàny sy ny fahamarinany no arahako, io no mitondra sy manome fiainana ho ahy. Rehefa tsy manaraka an'izay ianao dia fahafatesana ny miandry anao zany, tsy hita nge zay azo atao, tsy hita zay azo atao mikasika ny zavatra zay. Betsaka ny zavatra azo resahana mikasika an'izay zany, fa tsy ho lava resaka tsika mikasika an'izay zany, fa zany hoe tsy tonga ho azy zany ity antso ny amin'ny resaka hoe fiankofana amin'ilay mpahary ity, miaraka amin'ilay fitsarana. Satria ilay fiantsona amin'ilay fiankofana zany dia manome fanantenana ao antsika mba tsy azahoantsika zany ilay fitsarana zay ho avy. Satria rehefa tonga io fitsarana io zany dia io no mamarana ny tantaran'ny tany. Ka raha nandray ilay antso zany tsika dia zao tsy azo atsika zany ny loza amin'io fitsarana io. Ary ao anatin'ilay afatra ihany koa zany ny amin'ilay resaka hoe fitsarana dia arak'ilay tenena teo hoe misy fanantenana ao anatin'io afatra io ho an'ireo izay nandray ilay afatra. Satria nahoana misy ilay antsoina hoe récréation indray zany io, na ilay hoe fanavaozana ny zavatra rehetra. Indro avaoziko ny zavatra rehetra ho ny tompo. Satria rehefa mifarana ny tantaran'ny tany dia izao ho avaozan'Andriamanitra tanteraka ity tany misy atsika ity. Ho lasa ny zavatra taloha ary ho tonga vaovao izy. Dia io mahatsiaro an'ilay ohatran'ilay amin'ny fitoeram-panjakana amin'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny solo. Dia izay ny titra hoentin'ilay président vaovao manao hoe président ny fanavaozana. Zavatra tsara zany hoe président ny fanavaozana. Ka aoka anie mba teny hitondra fanavaozana tanteraka tokoa ilay izy zany ho an'ilay firenena malagasy. Io tsy eo amin'ny lafim-piainana ihany amin'ny ara-nofo, fa indrindrandrindra ny ara-panahy sy ny amin'ny fotom-pisainana izany. Izay zany mikasika an'iny afatry ny anjely voalohany iny, fa tsy hitaredretra amin'iny zany tsika, fa hiditra indray tsika amin'ny afatry ny anjely faharoa. Iny indray ary ny zavatra resahana eto mikasika ilay afatry ny anjely faharoa. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andininy 9. Ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe rava rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divainy fahatezerana noho ny fijangajangana. Nisy anjely anankiray koa faharoa izy nanaraka ilay voalohany zany ka nanao hoe rava rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divainy fahatezerana noho ny fijangajangana hozy izy. Miresaka izy eto ny amin'ny faharavan'ny Babilôna hozy izy, izay nampisotro ny divainy firenena noho ny fijangajangana. Ka iza moa ty Babilôna ty, ary iza le Babilôna? Na dia efa voaresantsika kely teto ihany mikasika ny zavatra zay. Fa ty anarany ty hoe Babilôna ty zany dia mifandray izy ty amin'ilay tilikambon'ny Babela any amin'ny Genesisy. Mifandray izy io amin'ilay tilikambon'ny Babela any amin'ny Genesisy zany. Zay resika kely any amin'ny Genesisy toko faraka amin'ny 10 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa. Genesisy toko faraka amin'ny 10 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa. Genesisy toko faraka amin'ny 10 andininy voalohany sy ny faharoa. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo. Dia andininy 7 toy izantsika lesy. Koa izany no nanaovana ny anarana hoe Babela, fa tao Jehova no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra ary tao no nampelezan'i Jehova ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Eo amin'ilay toko faraka amin'ny 10 andininy voalohany izy dia miteny manao hoe ny tany rehetra ozy izy dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary nifindrafindra ny atsinanany ny olona izy ka nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo. Izy zareo nandeha nahita tany zany dia nipetraka tany amin'ilay hoe tany Sinara izy ka nipetraka teo. Dia andininy 7 dia hoy izy koa izany no nanaovany anarany hoe Babela, fa teo Jehova no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra
ary tao nampelezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Zany hoe le toerana nipetrahan'izy reto zany teo amin'le tany Sinara dia natsoina ino io toerana io? Natsoina hoe Babela zany io toerana io. Dia misy renvoi kely zany eo amin'ny andininy misy renvoi kely eo amin'le hoe Babela zany eo amin'le andininy fahasivy io eo ambany dia zao ny teneniny. Babela izy eto miteny hoe fikorohana, fa midika teny frantsay izy rehefa miresaka an'io ianao dia zavatra teneniny dia zao rehefa miresaka le hoe Babela izy dia zavatra teneniny eo amin'le renvoi amin'ny teny frantsay dia hoe Babylone à la même origine, zany hoe Babylone koa zany dia avaizany ny aviany, avany amin'ny toerana io koa ny aviany Babylone, avany amin'ny toerana hoe Sinara io koa ny aviany Babylone zany, le toerana nisy an'le Babela zany, avy eo koa zany no ny aviany Babylone. Dia any amin'ny Daniel tsika ny mahita an'izay, raha jerentsika any amin'ny Daniel toko voalohany. Daniel toko voalohany ny andininy faharoa. Daniel toko voalohany dia ny andininy faharoa. Rehefa hita dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Joakima mpanjakan'i Joda no nankanesan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilôna tany Jerosalema sy nanaovan'ny fahirano azy. Averiko tsara le izy. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Joakima mpanjakan'i Joda no nankanesan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilôna tany Jerosalema ka nanaovan'ny fahirano azy. Ary ny tompo nanolotra ny Joakima mpanjakan'i Joda mba amin'ny fanaka sasany tao an-tranon'Andriamanitra ho eo an-tanany ka nentiny ho any amin'ny tany Sinara ireny ho any an-tranon'Andriamaniny koa ny fanaka dia nampidiriny tao amin'ny trano firaketan'Andriamanina. Dia ahoana ozy izy? Ka nentiny, zany hoe rehefa nanao fahirano an'i Jerosalema zany izy, dia natolotr'Andriamanitra teo am-pelantanan'ny mpanjaka Nebokadnezara ny mpanjakan'i Joda mba amin'ny fananany, mba amin'ny fanaka sasany tao an-tranon'Andriamanitra ho eo an-tanan'ny mpanjakan'ny Babilôna, ka nentiny ho any amin'ny tany Sinara ireny ho any an-tranon'Andriamanina ozy izy. Noentina any amin'ny tany Sinara ireny. Io le zavatra nitenentsika teo. Taiza le tany Sinara io? Tany no nisy an'ny Babela. Le misy an'ny Babilôna koa zany eo amin'ny tany Sinara, zany hoe taonjato taty aoriana no taonjato maro taty aoriana zany no nisy an'ny Babilôna raha ampiarina tamin'le Babela. Fa zany hoe Babilôna koa zany teo amin'ny tany Sinara koa zany no nitoeran'ilay Babilôna. Amin'ny teny Hebreo nefany raha vao miresaka ianao hoe Babilôna, inona raha vao miresaka ianao hoe Babilôna dia inona ny heviny hoe Babilôna amin'ny teny Hebreo? Babela. Zany hoe heviny iray ihany, Babela ihany zany égale Babilôna. Amin'ny teny Hebreo zany ianao raha vao miresaka hoe Babilôna dia Babilôna manome Babela. Zany hoe Babilôna ihany zany no Babela. Ka hatramin'ny andro fahinana, taona fahiny zany dia zao hoe Babilôna zany maneho amin'ny soratra masina ny herin'ilay ratsy amin'ny fahafenoana. Manino moa maneho ny herin'ilay ratsy amin'ny fahafenoana? Satria manohatra an'Andriamanitra izy ary mametraka ny toerany ho Andriamanitra izy. Satria izy zany tena manana arrogansa, manana avinavim-panahy izy, manana fiheveran-tena izy. Manao azy ny tena nozinina izy hoe izy no mavita ny zavatra rehetra. Ary izy no manana fahefanany amin'izany. Dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra nitranga teo amin'ilay tilikambon'ny Babela. Inona moa ny zavatra nitranga eo amin'ilay tilikambon'ny Babela? Raha vakintsika le toko faha 1:10 io verenantsika kely. Genesis toko faha 1:10. Genesis toko faha 1:10 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo. Ary niresadresaka hoe izy andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara, ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrihitra. Ary hoy izy andeha isika
anao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tampony atakatra ny lanitra dia anao izay azontsika laza fandrao ely eny ambonin'ny tany rehetra isika dia nidina Jehova izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona ary Jehova indro iray fokony olona sady iray fanononana izy rehetra ary ity vao fiandohaniny ataony koa izao dia tsisy azo sakanana na inona izay saintsainy atao aoka isika hidina ka eny anorokoroantsika ny fiteniny mba tsy hifankalala ety an-tany izy dia ataony nampelezan'i Jehova azy hiala eny ambonin'ny tany rehetra dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy koa izany nanaovana ny anarany hoe Babela fa teo Jehova nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra ary taony nampelezan'i Jehova ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Inona moa zavatra niteneniny zareo? Ny zavatra niteneniny dia zao hoe andininy fahatelo ndresadresaka izy nanao hoe andeha isika hanao biriky andotra azy tsara ary ny biriky nataony solombato ary ny asvalta nataony solondrika ary hoy izy andeha isika zany hoe satria ny ray fiteny zany izy ireo dia niaraka zany ny mponina ambonin'ny tany ireo dia hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tampony atakatra ny lanitra fantatsika tsara fa zany lanitra zany seza fiandrianan'Andriamanitra ka ny tampony atakatra ny lanitra hozy izy dia hanao izay azontsika laza fandrao hielany ambonin'ny tany rehetra sika zany hoe ny fisainany zareo zany dia zao hoe atao izay fandraisantsika mba tsy hisy rahantsika ao no misy ny herintsika andeha isika hanao tilikambo avo hanao manda atakatra ny lanitra ka aoka tsika tsy hizarazara hozy izy dia izay zavatra izay indrindra dia hozy izy Jehova tato amin'ny andinin'ny fahenina ary hoy Jehova indro iray fokony olona hozy izy sady iray fanoana izy rehetra ary ity vao fiandohaniny ataony ka izao dia tsisy azo anakanana dia izao dia tsisy azo sakanana na inona izay saintsainy ataony vokatra ilay fiarahany izy ireo zany dia zao hoe tsy azo sakana amin'ny zavatra ataony izy satria manao azo mavita tena izy manilika an'Andriamanitra izy mametraka ny tenany ho Andriamanitra zany izy le fahefana izay mitondra ny zareo rehetra andaontsika hiaraka io ka inona moa le Babela teo izay resahantsika dia hoe Babilôna ihany koa Babela satria mitovy ny fiaviany ary Babilôna ihany ny egalina Babela ka le Babela nefa dia zao hoe teo no ny ray izy rehetra alohan'ny nanasaran'Andriamanitra azy zany hoe l'unification des nations du monde zany hoe fitambaran'ny firenena rehetra zany io hoe andao isika dia io zany mitovy amin'ny zavatra misy amin'izao iainantsika amin'izao vanim-potoana izao ihany zany hoe ny taloha ihany zany no miverina ny zavatra ataon'ny firenena maneran-tany zany amin'izao fotoana izao zay manjaka amin'izao tontolo izao dia zao hoe mamerina an'io hoe unification des nations du monde io fitambaran'ny firenena rehetra amin'ny alalan'io an'io organisation des nations unies amin'ny alalan'ilay hoe nouvel ordre mondial satria le nouvel ordre mondial zareo mihitsy hoe amin'ny vazatany efatra dia mametraka izy ahoana ny fomba izarantsika ilay tany tsika no manjaka amin'ny tany rehetra programany zareo ary ny resaka hoe mondialisation économie iray ihany zao tontolo izao satria mifandray ara-barotra dia jereo tsara ny zavatra mitranga tany inona moa zavatra misy amin'izao fotoana izao misy guerre en Iran amin'izao fotoana izao le guerre en Iran io any amin'ny golfe persika no misy an'le guerre zany dia nefa amin'ny golfe persika io manodidina ny golfe persika io eo no misy an'i Irak eo no misy an'i Iran eo no misy an'i Qatar eo no misy an'i Émirats Arabes Unis eo no misy an'i Dubai eo no misy an'i Koweït ireo pays zany misy ny pétrole rehetra eo
dia ny pétrole mivoaka amin'io golfe persique io zany mandeha mivoaka manerana an'izao tontolo izao zay mandalo amin'le hoe détroit d'Ormuz 18 millions de barils par jour 18 millions de barils par jour no mivoaka io zany amin'ny resaka hoe pétrole anondranana manerana an'izao tontolo izao amin'ny zavatra amin'ny pétrole izy ilain'izao tontolo izao rehefa raikitra nefa ny gera any Iran amin'izao fotoana izao ny bloquen'ny iranianina le détroit d'Ormuz sahirana izao tontolo izao satria économie iray ihany dia miakatra ny vidim-piainana miakatra ny vidina lasantsy vokatra n'izany zavatra zany satria zay nge le hoe mondialisation ary maninona moa ny amerikanina koa no mandeha miady amin'ny iranianina dia zao inona moa no tena tanjony amin'io eo nge le hoe régime en place eo Iran no tena hoe adivany fa le pétrole lao nge no tena tedaviny ary tsy vitan'izay zany koa no nahatonga le gera tany Ukraine vokatra n'le resaka le hoe nouvel ordre mondial satria miétendre ny empire ny américaine miaraka amin'ny Occident dia tsy manaiky Poutine ny amin'izay zavatra zay dia raikitra ny gera ahoana nareo mitady haka ny ty territoiren'ny Ukraine ty nefa n'io zavatra tao anatin'ny URSS taloha dia raikitra ny ady tsy manaiky ny rusianina dia nefa ao anatin'ny Ukraine ihany koa inona ny zavatra tediavin'ny amerikanina ao anatin'ny Ukraine ihany koa mystère rara koa nge Ukraine jereo Venezuela rehefa naongany teo mpitondra fanjakanan'ny Venezuela inona moa zavatra tena tedavina pétrole Venezuela nge zavatra ao no misy ny réserve angeza indrindra manerana n'izao tontolo izao fa zay hoe eo zany le izy zany rehetra zany dia zao zay mametraka le hoe nouvel ordre mondial tsika zany miaino anatin'izay fa zao mbola misy manohatra zany tahaka ny Iran tahaka ny Russe zany mbola manohatra an'izay fa zay le tanjona le hoe anakambanana ny firenena rehetra zay nge ny tanjony amerikanina zay ary itsika moa zany manaraka faminaniana dia zavatra tsy maintsy miafara amin'izay ihany zany le izy inona moa fa zay zany zay le faminaniana satria izy miasa ho an'le bibidia voalohany ampiakohaka ny olona rehetra eo anatrehan'la bibidia voalohany ka zay no mikasika an'iny zany fa zao le izy hoe araka ny voalazantsika tetsy ambony dia zao hoe le anarana hoe Babilôna zany dia voatahiry amin'ny soratra masina izy io maneho an'ilay fahefana zany ety ambany na le fahefana ara-tany izay misopatra ny fahefan'ny ao ambony dia io tahaka ny Nebokadnezara tamin'ny androny izay niétendre ny empirany nanitatra ny fanjakany ka lasa nananavinavim-panahy izy rehefa navita nanitatra zany any hoe no ny heriko sy ny fahalebiazako ary ny fahefako no navitako an'izany nga moa tsy zany koa ny ataon'le bibidia faharoa zany tena rôlina zany tena zao zany tena dada normalina be zany satria miteny tahaka ny dragona izy fa zao na dia miteny tahaka ny dragona izy satria fahefana nomena azy satria miasa ho an'le bibidia voalohany izy fa le bibidia voalohany zany ny tena sefiny eo fa izy no miasa azy izy no miasa amin'ny fahefana sy ny hery ka ilay Babilôna zay resahany eto zany ny amin'le hoe rava Babilôna lehibe ozy izy zay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fijangajangana ozy izy ka iza zany io Babilôna resahana hoe rava eto io tsy le Babilôna ara-tantara io resahana io fa le Babilôna ilay tanànany bibidia io resahana io zay anjakany bibidia le Babilôna zay anjakany bibidia zany ty Babilôna zay lazaina fa rava eto ty hoe rava Babilôna lehibe zay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny firehetan'ny
nidivain'ny fijangajangana izy izy. Tapitra moa ny fotoanantsika indray fa amin'io zany tsika no irebondira indray manaraka mikasika ny hoe faravan'ny Babilôna io. Iresaka an'io amin'izay zany tsika amin'io faravan'ny Babilôna io. Hoe raha nijery zany ilay antson'ilay anjely voalohany tsika nanao hoe mahatahorana Andriamanitra mba ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofy ny lohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Dia zavatra hitantsika tao anatin'izay na dia teo ara ilay fitsarana hoe misy fitsarana ho avy dia zao hoe mbola misy famindram-pon'Andriamanitra ho misy fampanantenana ho manao hoe raha tsy te ho tratran'izany fitsarana izany ianareo dia miankofy eny hatrehan'ilay izay nanao lanitra sy ny tany. Amin'ny afatra ilay anjely faharoa nefa dia zao mitodika makany amin'ny valan'ny bibidia izy, mitodika makany amin'ny tanànan'ny bibidia izy, mitodika eo amin'ireo izay mandray ny marika ny bibidia izy. Dia le antsony eto amin'ny feo mahery dia manao hoe rava Babilôna lehibe izy izy izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fijangajangana. Dia eto zany ilay izy mitodika any dia zao hoe raha ampitoviana amin'ilay afatra teo aloha hoe misy fanantenana zany ilay antson'ilay anjely voalohany, ny antson'ilay anjely faharoa dia zao hoe fitsarana tsisy fanafany io. Zany hoe tsy misy fanantenana intsony tonga dia fitsarana hoe rava Babilôna lehibe. Tsisy fampanantenana intsony fa tonga dia efa faravana ny resahana eo. Zany hoe jugement dans un sens négatif zany no resahana eto. Fa tary le jugement mbola nisy lafiny positif satria nanome fanantenana ho an'izay miankohaka eo anatren'Andriamanitra. Fa eto zany le antsy dia tonga dia hoe rava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fijangajangana. Ka izay nisotro ny Babilôna zany dia rava. Fa ny zavatra misy ihany koa dia ty ho an'ireo izay misotro ny divain'ny fijangajangana dia ho rava miaraka aminy ihany koa. Ka izay ny lesona izay ho resahantsika amin'ny manaraka zany efa tapitra ny fotoanantsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Mivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha io misaotra anao izay raha afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany tamin'ity anio ity. Tsy tamin'ny hery raha io na tamin'ny tanjaka fa tamin'ny fanahinao irery any. Ka dia sy raha atao am-ponay raha io ny teninao ary ataovy ao an-tsainay. Mana masinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Misaotra raha io dia amin'ny lesona izay nomenao anay indray tamin'ity anio ity. Misaotra ny fahazavana izay nomenao anay. Iraina mandrakizay ny anaranao any. Dia ompelantananao iray no metrahanay ny fiainanay. Ao ka raha tsisy aromaka izay ompelantananao. Voninahitra ny eo an'ilay anaran'lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Ankalazay ny anaranao raha io, ankalazay ny anaranao Kristy io. Amin'ny anaran'i Jesosy tompony andratana izany vavaka izany indray teto anatrehanao. Halleluia. Amen. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny tenako. Baibai daholo voninahitra n'Andriamanitra rehetra. Halleluia. Amen. Manaraka indray.